Fa nanakihana kosa ny mpianomana indrindra ny lanonana ny fitondrana tetezamita ny manoloana indrindra moa zany ny tsy fanasany izy ireo ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana anatrika ny lanonana fianiana ny filoham-pirenena vaovao izay ho tanterahana amin'ny asabotsy ho avy izao kosa ny révérend Ndrenalzon Andrimanampy avy amin'ny AMF 3FM. Fotoana tokony ampisehoana fihavanana izao ny révérend Ndrenalzon Andrimanampy AMF 3FM ary nambaranty mpanao politika avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ity fa fahadisoana ho an'ny mpanomana ny tsy nanasana n'Andriamatoa Marika Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha tsy hanatrika ny lanonana fianiana amin'ny filoham-pirenena vaovao izay ho toto-tsaina ny sabotsy 20 janoary avy izao. Ho sarotra ho an'ilay mpanolotsaina manokana izay fantatro fa tsy akasitraka mihitsy ny atongavany Ravalomanana eto ka amiko tsy nahataitra ny tenako raha nilaza fa madame Lalao Ravalomanana no nasaina fa tsy mivady. Rehefa soina moa ilay vaovao dia fantatra fa lay olona izay mena raikitra amin'ny maha-mpanolotsaina azy zany dia amiko tsy magaga raha tsy avela handrafika zany nefa diso ihany izy. Ny antony dia samy miezaka hisy ny fampihavana-pirenena ary nahafaly ahy azy satria za moa anisan'ny voalohany nampihavana azy mianaka amin'ny rahalahy ary mino aho fa zava-dehibe tamiko ny naray valiteny avy amin'izy tsirairay. Faly koa raha ohatra ny tratsehatra ny FFKM ary faly aho raha nandre andreo firenena izay naniry nisy ny fihavanana ka rehefa tonga ny fifidianana dia amiko eo ny fizarana roa dia mbola hatramin'izao dia filazako hoe ny tsy fahatongavany président Ravalomanana na tsy ny fanasana azy dia mahadiso fanantenana ny tenako aloha. Mikasika ilay SMS izay nanelo ny fahatongavan'Andriamatoa Marika Ravalomanana eto Madagasikara dia nilaza ny révérend Ndrenalzon Andrimanampy fa dia avy amin'ny ankolafy Ravalomanana ireny ary ny mpitarika ny ankolafy ihany no tokony ilaza ny fomba ofisialy izany. Tsy mbola afaka ho tonga eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana hipetraka eo amin'ny toeram-panohitra raha ve ny ankolafy Ravalomanana. Ny fanoherana dia tokony hisy foana eo amin'ny tany manaja ny atao hoe démocratie. Efa manana zay olona antoanina dia docteur Robinson Jean-Louis ary izy dia mbola manamafy fa tsy mireconnaître na manaiky ny fahamarina potika zavatra navoaka CES koa izahay mino aho fa hampiatso anay ny filoha docteur Robinson Jean-Louis ary dia avy amin'ny alala zay fandraisam-panapahan-kevitra iombonan'izay no ho lazaina voaka na ijoroanay na ho mpanohitra na tsy ho mpanohitra satria tsy ny tenako no tokony hiteny zany fa ny fanapahan-kevitry ny filohany atoko miombona ao amin'ny atao mouvance indrindraindrindra zay rehetra pomba any docteur Robinson Jean-Louis. Arak'izany dia mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra ny raisiny ankolafy Ravalomanana na hipetraka amin'ny toeran'ny fanoherana izy ireo na tsia.